dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androantsika iresaka manokana ny momba ny famonjena, ary iresakitsika androany hoe mety very sa tsy mety very ve ny famonjena. Izay fanontaniana izay dia fanontaniana fototra izay tena mila azontsika ary iainantsika kristianina. Jesosy Kristy dia niteny hoe tsy misy maharombaka ozy izy ny izay eo ampelantanako, tsisy maharombaka izay eo ampelantanako. Ary ao amin'ny Efesianina 2:2 dia zao ny zavatra teneniny ao hoe Efesianina 2:2 zao ny teny ao hoe fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoany, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa ozy izy fandrao misy irehare, fa asantsika voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika ao aminy. Inona dikan'izany? Ny famonjena aloha ry havana dia tena mila azontsika tsara fa asan'Andriamanitra fa tsy asantsika olombelona. Zay zany mila azo zay aloha. Ny famonjena dia asan'Andriamanitra fa tsy asantsika olombelona. Zay mila azo, mila mazava tsara zay, fa raha tsy mazava mantsy zay dia manjary anome fikorontanana eo amin'ny fanarahantsika an' Jesosy Kristy. Ohatriny ao zany asan'Andriamanitra no famonjena. Andriamanitra rehefa namorona antsika, namorona ny olombelona, dia nanome lalàna anankiroa izy. Lalàna ny ota sy ny fahafatesana dia ny lalàna ny fananana. Tao amin'ny sahetena dia niteny mazava tsara Andriamanitra hoe azinana anareo ozy izy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa raha mihinana an'ireo ianareo dia ho faty ianareo. Andriamanitra namorona antsika mba hitovy amin'ny endriny, hitovy amin'ny endriny. Zay tena mila azo zay. Andriamanitra ozy izy namorona olombelona mba hitovy amin'ny endriny, dia naka vovotany izy dia nasiany fofinainy. Fa saingy izao, rehefa tenenin'Andriamanitra ny olombelona nomeny autorité izy dia nomeny responsabilité hoe nda nanjakao ny zavatra rehetra azo hinananao ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia tsy tanteraka tamasefy zay. Ary tsy tanteran'izay nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy any izy, ary rehefa nakeo izy dia ny conséquence voalohany dia niala la endrik'Andriamanitra teo aminy, ary tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva. Ary rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva dia nitsoaka izy, niery an'Andriamanitra izy. Zay raha mamaky tsika ao amin'ny Genesis, niery an'Andriamanitra izy. Ary rehefa niery an'Andriamanitra izy, ny olombelona niery an'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa nitady ny olombelona. Ki Adama sy Eva niery, fa Andriamanitra kosa niteny hoe Adama, aiza moa ianao? Aiza moa ianao? Tao anatin'izany Adama sy Eva, satria izy niala ilay voninahitr'Andriamanitra teny aminy, satria izy niboridana na tsy ary niboridana, dia lasa izy mitafy akanjo ravina viavy. Ohatriny ao zany akanjo ravina viavy zany izy ry havana. Ohatriny ao zany akanjo ravina viavy zany. Zany akanjo ravina viavy zany tsy maharitra zany. Ary zay ny problème antsika olombelona. Manao akanjo ravina viavy zany hoe mitady akanjo ravina viavy, isaky mihetsika ny akanjo ravina viavy, manao akanjo ravina viavy, dia rehefa maina ny akanjo ravina viavy dia tsy maintsy soloina. Dia asa hoe misolo akanjo ravina viavy impino ao anatin'ny iray andro. Ary zay indrindra ny atao hoe fombafomba-pivavahana, religion. Ny olombelona rehefa ohatra ka tsy mandro ny conscience-ny eo anatrehan'Andriamanitra dia lasa izy manao akanjo ravina viavy, miezaka izy mitady apaisement de la conscience, dia miakanjo izy satria mahatsiaro fa miboridana eo anatrehan'Andriamanitra, dia lasa izy manao akanjo ravina viavy, dia iny akanjo ravina viavy iny aloha ny se présenteny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy maharitra iny. Dia rehefa maina iny akanjo ravina viavy iny dia manao zavatra hafa indray izy izay mahatonga azy hitsoaka ny tavan'Andriamanitra, dia lasa izy manao akanjo ravina viavy hafa indray mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra.
de misolo akanjo ravina viavy isan'andro mety indro isan'andro ary miteny isan'andro ny olombelona zany hoe manao apaisement de la conscience isaky ny metsika ny olombelona. Zay le akanjo ravina viavy nataony Adama sy Eva. Zany hoe possible ny olombelona mety manao asan'Andriamanitra, mety manao asa soa, mety manao zavatra maro isan-karazany mba hiampezena ny conscience-any satria nitsoka an'Andriamanitra izy noho ny zavatra ratsy noho ny fandikanany zay nitenenin'Andriamanitra. Fozy Andriamanitra hoe Adama aiza moa ianao. Zany hoe ny olombelona mitsoka an'Andriamanitra, Andriamanitra mitady. Zay ny filazantsara ry havana, zay ny famonjeny zay. Ianao manota, ianao mitsoka an'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa mitady ianao. Andriamanitra kosa mikaroka anao ary Andriamanitra miteny hoe Adama aiza moa ianao. Rehefa nitady ny Adama Andriamanitra ry havana dia nanome vahaolana Andriamanitra, ary rehefa nanome vahaolana Andriamanitra dia nanome akanjo biby Andriamanitra, nanome akanjo biby Andriamanitra. Ary zay tena mila azo zay, nanome akanjo biby Andriamanitra. Tsy mila manao apaisement de la conscience ny zanak'olombelona satria ny akanjo biby men'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Zay mila azo zay, mila takatritsika zay. Fa tandino zay ry havana, fa midika zay fa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona no ny fandikana lalàna zay napetrak'Andriamanitra azy hinanana reny azy fahalalana tsara sy ny ratsy, ary dia nanjary lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona. Ao amin'ny Genesis 3:5 dia mazava tsara hoe Adama ozy izy niteraka olona tahaka ny endriny. Zany hoe tsy tahaka ny endrik'Andriamanitra intsony zany Seta, fa tahaka ny endrika Adama, zany hoe olona tafasaraka tamin'Andriamanitra. Adama tahaka ny endrik'Andriamanitra, saingy rehefa nandika ny didin'Andriamanitra Adama dia niala le endrik'Andriamanitra teny aminy. Ary rehefa niteraka Adama dia tsy tahaka ny endrik'Andriamanitra intsony no naterany, fa niteraka tahaka ny endriny. Zany hoe niteraka olona tafasaraka tamin'ny Andriamanitra Adama. Mila azontsika tsara zay. Nanomboka teo olona tafasaraka tamin'Andriamanitra avokoa, olona tafasaraka tamin'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, niezaka ny olona mba hanatona an'Andriamanitra, saingy tsy possible atsony zany. Tsy possible atsony zany satria ilay voninahitr'Andriamanitra, ilay gloaran'Andriamanitra niala teny aminy. Ary mba hahafahana miverina ao anatin'izay voninahitra zay napetrak'Andriamanitra, zay nametran'Andriamanitra ny olombelona sy napetrak'Andriamanitra teny amin'ny olombelona izay, dia tsy maintsy izy Andriamanitra no manome vahaolana. Ianao olombelona, zay olombelona foronina tsy mahita vahaolana amin'izany. Tsy maintsy izy Andriamanitra no manome vahaolana, ary hitantsika fa nanome vahaolana Andriamanitra tao amin'ny fanekena taloha ray manontolo. Fa ny tena vahaolana maharitra nomen'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, izy Andriamanitra ny tonga olombelona mba hamonjy antsika olombelona. Mila azontsika zay. Mila azontsika tsara zay aloha hoe izy Andriamanitra ny tonga olombelona mba hamonjy anao olombelona, satria fahafatesana ny tambony ota. Zany hoe rehefa nanoty Adama sy Eva dia fahafatesana ny tambony, dikany hoe fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra. Fisarahana amin'Andriamanitra ny tambony ota, ary dia tafasaraka tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva. Raha tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva, tsy izy olombelona no afaka mitrapihavanana indray, andeha hiverina amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy Andriamanitra no mitady azy ary mamerina azy indray ao aminy. Zay tena mila azo zay, ary satria zay fototra ny filazantsara. Satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, dia tonga Andriamanitra mba mitrapihavanana amintsika olombelona. Zay natongavany Jesosy Kristy, dikany hoe Jesosy dia Jehova ny mpamonjy. Zany hoe izy Andriamanitra ny tonga olombelona mba hamonjy antsika zanak'olombelona. Ary rehefa tonga teto izy, satria fahafatesana ny tambony ota, dia tonga Jesosy Kristy mba hanolotra n'ilay aina solon'ny aina, zay vidin'ilay fahafatesana tambony ota.
aina solon'ny aina vidy ny fahafatesana tambany ota. Izy lay fanapitra fampionona pahatezerana ary tonga teo amin'ny azo fijaliana izy nanolotra ny aina. Be dia be zavatra ny tenenin' Jesosy talohan'izay raha nisan'izany talohany nanolorany aina ny tenenin' Jesosy hoe tsy misy maharombaka ozy izy an'izay eo am-pelam-tanako. Zaho avy anana ny fiainana ary anana ny be dia be ny devoly tsy ho avy raha tsy hamono andringa na andrava. Zaho avy anana ny fiainana ary anana ny be dia be. Natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana lay aina solon'ny aina vidin'ilay fahafatesana tambiny ota nahatonga antsika ho tafasaraka tamin'Andriamanitra tao edeny. Ny atao hoe mpanota ry havana dia tsy ny zavatra atao, zay mila mazava zay. Ny atao hoe mpanota dia tsy ny zavatra atao, fa ny atao hoe mpanota dia olona tafasaraka amin'Andriamanitra, olona ao anaty fahafatesana. Ny zavatra atao vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra, vokatry ny fahafatesana, ny fahotana, ny aretina, ny olana, ny tebiteby, ny zavatra maro isan-karazany, ny ozona, vokatry ny fahafatesana. Fahafatesana, aretina, olana, tebiteby, fahotana. Ary ny farany dia le fahafatesana ranofo, vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra. Fa tsy ireny mahampanota ny olona, fa mahampanota ny olona voalohany indrindra dia ny fisarahana amin'Andriamanitra aloha. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona dia mamokatra endrim-pahafatesana isan-karazany. Ary zay nahatonga Jesosy Kristy tonga teo amin'ny azo fijaliana, nandohan'lay aina solon'ny aina aloha. Nandohan'lay aina solon'ny aina izy mba ho vidin'ilay fahafatesana tambiny ota nalohany trosantsika. Ary zay natonga azy miteny teo amin'ny azo fijaliana hoe vita voalohany trosa nalohany ny aina solon'ny aina voavelany elokao. Taloha ankehitriny aroary voavelany elokao. Mila azontsika zay. Mila azontsika zay ary mila iainantsika zay hoe voavelany elokotsika. Noho ny amin'ny asa-pamonjena, noho ny amin'ny aina solon'ny aina zay natolotra Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Voavelany elokotsika. Voavelany eloko, voavelany elokao. Sambatra ny olona zay voavelany eloko sy voasarona fahotany, sambatra ny olona zay tsy isainy Jehovah eloka fa ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Misy fiangonana rehefa ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia zao ny zavatra teneninao hoe rehefa handray fanasan'ny tompo dia manao voady dia miteny azoko voavelany eloko, azoko ny famonjena. Mila azontsika zany. Tena iainanao tokoa ve zany hoe voavelany elokao, azonao ny famonjena. Satria zay nataony Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana aloha. Vita ozy izy, voavelany elokao. Voavelany eloko. Ary mila azontsika zay, mila saintsika, mila diniantsika, mila iainantsika, ary mila mitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika. Zay famelan-keloka zay nomeny Jesosy zay. Voavelany eloka. Faharoa manaraka an'izay, niara voaomby tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ianao. Zany hoe ianao lay mpanota, ianao lay tafasaraka tamin'Andriamanitra teo aloha, dia niara voaomby tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Ary nytoy an'izay dia zao niara-nalevina ianao lay mpanota. Niara-nalevina ianao lay mpanota, ianao lay tafasaraka tamin'Andriamanitra, ary niara-nitsangana Jesosy Kristy resy ny fahafatesana. Zany hoe resy ny fisarahana tamin'Andriamanitra, resy ny fahafatesana. Ary manomboka eo, tsy vitany resy ny fahafatesana, fa raha resy ny fahafatesana dia foana ny endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanao. Ary mila azontsika zany. Foana ny endrim-pahafatesana, foana ny aretina, ny olana, ny tebiteby, ny trosa sy ny zavatra maro isan-karazany, fandrany, foana eo aminao. Zay ny ao amin'ny finoana, zay ny vitan'i Jesosy, fa ny fiainana zay mbola resaka hafa. Aleo ataoko mazava tsara aloha. Efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, resy ny fahafatesana. Niakatra ho any an-danitra izy. Ary eto ny mila mazava. Ozy izy Jesosy, mahatsara anareo ny fialako ozy izy fa raha tsy ala dia tsy ho avy any aminareo ny mpananatra. Raha ho avy izy ozy izy dia hanambara aminareo ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra mbola ho avy azy ozy izy dia mbola ambarany aminareo. Ho vavolombelona hanambara izy ozy izy. Ny fanamasina no niteneny. Niakatra Jesosy Kristy. Ary niverina Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamasina. Ary velona ao anatintsika ny fanamasina. Zay dikany hoe Kristy. Kristy égale fanamasina. Velona ao anatintsika ny fanamasina. Zay dikany hoe Kristiny velona ao anaty. Zay ny tenenin'ny Paoly hoe Kristiny velona ao anaty. Velona ao anaty ny fanamasina.
ary ny asan'ny fanamasina voalohany indrindra de manondro ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy fa volombelona nanambara izy ozy. Ny asany ray de famoronana. Ny asan'i Jesosy Kristy zanaka de namonjy ny famoronana ny zavatra voaforona rehetra zay tafasaraka tamin'Andriamanitra ary namonjy an'izany famoronana zany, nanala ny ozona, nanala ny fisarahana ary namerina indray an'izany famoronana izany ho ao amin'Andriamanitra ray. Zay ny asan'ny zanaka, zay ny asan'i Jesosy. Ary ny asan'ny fanamasina de manondro any asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy. Ny olona manana fanamasina de manondro ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy. Tsy manao afa-tsy zany ny fanamasina raha jerentsika eo amin'ny Apokalipsy 7:10. Apokalipsy 7:10 de zao no teny ao. Zao no teny ao, Jaona rehefa nahita fahitany Jaona de nambarany anjely tamin'ny fahitanany amin'ny Apokalipsy ny Révélation. Fa rehefa tamin'ny farany ao amin'ny Apokalipsy 7:10 de zao no teny ao, de nikoaka teo amin'ny tongony aho ozy Jaona mba hivavaka aminy, ary hoy izy tamiko, tandremo aza manao an'izao, fa mpanompona manao ihany a, zay ny tenin'ny anjely, sady naman'ireo rahalanao zay mitana ny filazana ny any Jesosy, ny am Jesosy. Andriamanitra ihany ny vaovao izy. De zao ny toyany, fa ny filazana any Jesosy ny fanahany faminaniana. Zany hoe raha miresakytsika fanahany faminaniana de tsy misy afa-tsy ny fanondrona ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ny fanondrona ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy no asan'ny fanamasina. Raha miteny Jesosy hoe ho avy any aminareo mpananatra ozy izy, mpananatra. Inona ny atao hoe mpananatra? Ny mpananatra tsy bedibedy akory, tsy mibedibedy hoe tsy mety ny ataonao, zao tsy azo atao, zao tsy azo atao. Tsy asan'ny fanamasina zany. Ny fanamasina tsy mpibedibedy fa mpananatra. Any amin'ny Hebreo izy miteny mifananara ozy izy. Raha mbola atao koa hoe anio. Inona ny dikan'izany teny zany? Ny dikany hoe fananarana de fampitodiana ny olona eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Fananarana mampitodika ny olona ninina zavatra mitrango eo amin'ny fiainana, de atodika ny olona eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ndany mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy, efa voavelany eloka ao, efa niara-nomboana tamin'i Jesosy ianao, efa niara-nalevina tamin'i Jesosy momba anao rehetra, efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, ary efa Kristy no velona ao anatinao. Iaino zany. Zany no atao hoe fananarana. Ny fananarana tsy hoe tsy mety ny ataonao, aza manao andry, fibedibedesana ny anarana zany, fa tsy fananarana. Ny fananarana de mampitodika ny olona eo amin'ny Jesosy Kristy. Mampahery ny fanamasina, zany hoe mampahery anao noho ny amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Mahereza, mitsangana, na mienjera ary ianao, na lavo ary ianao, na ninona zavatra mahazo anao androany, ny tanan'i Jesosy Kristy manolo tanana anao indray, manangana anao, nery ny fitsanganana maty, manangana anao indray androany. Zany atao hoe mampahery, mpisolo vava. Ninona olanao, ninona zavatra mitranga aminao, ninona anamelohan'ny olona anao na anamelohanao tena, misolo vava anao ny fanamasina. Tsy fantatritsika ozy izy Paoly zay zavatra tokony hivavahantsika, hifonatsika, fa ny fanahy ozy izy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonoana. Zany fanahin'Andriamanitra zay mifona ao anao zany ao anatinao, zay mampahery anao, mananatra anao, manambara anao ho avy mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy daholo. Zany rehetrarehetra zany. Raha azotsika tsara zany zavatra zany, de mila azotsika fa io asa-pamonjeny Jesosy Kristy io ny ananganany atsika ho zanany. Rehefa mino zay asa-pamonjeny Jesosy zay tsika de atsangana ho zanany, lasa miverina ho zanak'Andriamanitra tsika. Zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary ny rahany ao am-potsika ozy izy mifanahany zanaka mba azotsika miantso hoe Aba ray io. Ary raha zanaka tsika ozy izy de tsy mpanompotsony, tsy andeva, fa piara-mandova amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe io fanahany zanaka io no manala atsika hiala ao amin'le fanahiny fanandevozana, hifindra
ao amin'ny fanahy ny fahazavana aina, ao amin'ny fanahy ho ao amin'ny lay fahazavany Jesosy Kristy. Io fanahiny zanak'io zay niran'Andriamanitra ao am-potsika no mahatonga atsika hitodika isan'andro ao amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ka hibanjina ny zavatra vitan'ilay lamato tamaty ozy izy Paoly. Lamato tamaty. Inadika zany rehefa ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy de feno sy tanteraka satria ho fanan'Andriamanitra mbola velona ao anatintsika io ihany koa lay teneny Jesosy Kristy hoe Andriamanitra ny miasa ao anatinareo izy na ny fikasana na ny fanaovana atateraka ny sitrapony. Io fanan'Andriamanitra io ny miasa ao anatintsika. Io fanan'Andriamanitra io mbola tenenin'ny Paoly ihany koa any amin'ny epistiliny manao hoe zay nanomboka asa tsara tao anatinareo izy ihany ozy izy ny atanteraka an'izany mandra-piaviny. Zany io fanan'Andriamanitra io. Raha tsisy an'io fanan'Andriamanitra io tsika zany tsy afaka mitodika amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ary raha tsy mitodika amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika tsy azo vonjeny tsika, tsy voavonjy tsika satria ny finoana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy irery no mahatonga atsika ho voavonjy. Zay ihany ary ny fanahy masina nefa ny vavolombelona mampitodika atsika eo amin'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay. Mila azontsika tsara zay rehetrarehetra zay. Zao nefa ry havana, raha azontsika tsara zay de mila azontsika tsara hoe tsy mety very zany ny famonjena. Tsy possible ho very ny famonjena satria Jesosy Kristy no ivo ny famonjena fa tsy isika akory. Raha ankinina amitsika ny asa-pamonjena raha itsika jerena de very isan'andro tsika de vonjeny Jesosy isan'andro, very isan'andro de vonjeny Jesosy isan'andro. Eo amin'Andriamanitra tsy mety very ny famonjena satria ny famonjen'Andriamanitra parfait, unique, ao aminy tsisy fisalasalana, ao aminy eny ary ao aminy koa ny amen ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsisy tsy ao amin'Andriamanitra, ao aminy eny ao aminy amen. Izy no Andriamanitra, izy no souverain. Zany hoe rehefa mamonjy izy de voavonjy ny olona. Fa saingy zao nefa ry havana, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana ozy izy mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ny condition tokana avy mivonjy isika ravana de tsy misy afa-tsy ny finoana. Zao nefany ny tenin'ny Paoly de mazava tsara. Ny finoana ozy izy de amin'ny toroteny, avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny de avy amin'ny teny Kristy. Ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny de avy amin'ny teny Kristy. Inona ny dikan'izany? Ozy izy Paoly ihany hoe fa raha manaiky ny Jesosy Kristy tompo amin'ny vavanao anao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty ozy izy dia ho vonjeny ianao. Atao ahoana ro ozy izy ny fiantso izay tsy nonony, ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana ny fandrera tsy misy mpitory, ary ataony ahoana ny fitory raha tsy nirana araka ny voasoratra hoe akory ny atsara ny tompotry mitondry teny soa mahafaly. Inona ny dikan'izany? Tsy afaka vonjena ny olona ry havana raha tsy maheno toriteny miivo amin'ny asa-pamonjeny Kristy, ary asan'ny fanahy masina zay. Ao anatin'ny teny ry havana no miasa ny fanahy masina, ao anatin'ny teny toriteny zay miivo amin'ny Jesosy Kristy. Ary zay ny tenenana fa rehefa tsy toriteny miivo amin'ny Jesosy Kristy tsy afaka hamonjy olona na oviana na oviana. Tsy toriteny fiampangana, tsy toriteny fanameloana, tsy toriteny fampanantenana pokatiny amin'izao fiainana zao, ny amin'ny resaka prosperité ny zavatra maro isan-karazany. Tsia fa toriteny miivo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay irery no afaka mamonjy ny olona. Zay toriteny miivo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ary ny fanahy masina, ny teny sy ny fanahy de miara-miasa ao anatin'izay mba ahafahany mamonjy ny olona. Zay teny sy fanahy zay no mandona ny fon'ny olona ary mamonjy ny fon'ny olona ka mampanaiky azy ho resy eo anatrehan'ny ampopon'olombelona. Manaiky ho resy izy ozy Jesosy indrindra ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha tsy manaiky very ianao tsy azon'ny Jesosy ho vonjeny ianao ry havana. Raha tsy manaiky very ianao tsy azon'ny Jesosy ho vonjeny. Raha tsy manaiky very ianao tsy azon'ny Jesosy ho sikirinao amin'ny aty lavaka zay misy ianao.
tsy possible zany, tsy maintsy manaiky very ianao aloha, ary zay indro ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny fanamasina de mampiseho anao aloha fa very ianao. Raha omenanao ny lalàny, ny didy folo sy ny lalàny, ka atao ianao tria ny didy folo sy ny lalàny ianao, raha tanteraka ao reo de voavonjy ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe zay diso amin'ny ray io de diso amin'izy rehetra. Ka raha tsy tanteraka ao fotsiny ny ray amindreo de very ianao. Ary ny lalàna de sy ny didy, ny lalàna Mosesy sy ny lalàna Niotra sy ny fahafatesana sy ny didy folo de nomena ny olombelona mba hahafantarany fa very izy. Fa rehefa matsiaro teny ianao fa very de mitady mpamonjy ianao, mila mitady mpamonjy ianao. Ary rehefa mitady mpamonjy ianao de hozy izy Jesosy indro ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tonga Jesosy hitady sy hamonjy ianao. Tonga Jesosy hitady sy hamonjy ianao. Zao nefa ry havana, tady tsara. Amy vavany anekena hozy izy Paoly ary amy fo no inona. Amy vavany anekena, raha manaiky Jesosy Kristy amy vavanao ianao, ary mino amy fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamaty de ho vonjeny ianao. Zany hoe tsy zavatra fantatra ohatsainy zany ry havana. Be de be ny kristianina ohatsainy fotsiny ny fantany hoe nisy an'izany Jesosy Kristy zany 4 taona lasa nanolotra ny ainy, nisy an'izany Jesosy zany maty de nitsangana tamaty de niakatra tany an-danitra, nisy an'izany Pentekoty zany de nilatsaka amin'ny fanamasina. Fantatritsika amin'ny sainy zany fa tsy mitondra ninina ao antsika. Be da be ny kristianina mamita tena. Fa raha ohatra ka mbola ao amin'ny sainao ny ahafantaranao an'izany asa-pamonjeny Jesosy zany fa tsy latsaka ao am-ponao ka manova ny fonao ary manova ny fomba fisainanao de malaelo ao milaza aminao fa mbola very ianao. Mbola tsy voavonjy ianao. Amy vavana anekena hozy izy Paoly ary amy fo no inona. Ao anatin'ny fonao zany hoe latsaka ao anatin'ny fonao hoe very ary mila mpamonjy mila Jesosy Kristy mpamonjy misy amaranako azy ry havana de misy kanako roa teneniko anao, olona akaikiko avokoa reo olo reo. Misy olona anankiray nandritry ny taona maromaro ny teny voavelany eloko Jesosy Kristy ny velona ao anatiko sy ny zavatra maro isan-karazany teny an'izany izy. Fa rehefa nandeha teny ny fotoana, ankehitriny zany olo zany ny teny hoe tsy mahavonjy tsony ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Tantara zany 4 taona lasa zany, tsy misy en'izany fa tantara zany 4 taona lasa zany ary zany Jesosy Kristy zany tsy mila inony zany fa tantara zany fa Andriamanitra nataon'Andriamanitra ho modely fotsiny izy mila arahantsika. Etsekilany kosa misy olona anankiray tena matsiaro resy foana izy. Isan'andro izy manota de rehefa aveo izy mangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Indray andro izy mandeha izy de lavo izy de mangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Te amin'ny tany aminao izy am'izany olona anankiroa zany. Ny tena nandray famonjena. Le anankiray zay isan'andro matsiaro ny fahalemeny de metoraka eo amin'ny Jesosy Kristy ve. Sa le anankiray zay miteny foana isan'andro hoe Jesosy Kristy mivela ao anatiko sy zatra misakazana, fa rehefa aveo izy miteny hoe tsy mahavonjy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy fa tantara zany. Anjaratsika no mandinika an'izany. Fa zavatra tiako tenenina anao de zao. Ny fiainana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsy ao amin'ny saina fa ao amin'ny fo. Mila iainanao, mila mitondra vokatra, mila manova ny fonao ary mila mitondra anao amin'ny fanavozana ny saina. Mandiny ny asa-pamonjeny Jesosy. Tsy ny asa-pamonjeny Jesosy tadio tsara fa tsy mety very ny famonjeny. Fa ianao kosa raha mbola ao anatin'ny sainao no ahafantaranao an'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany. Raha mbola ao anatin'ny sainao no fantatrao fotsiny fa tantara 4 taona lasa zany de malaeloamilaza aminao fa tena mbola very ianao. Fa rehefa manomboka milatsaka ao anatin'ny fonao zany ka manova anao, mahatonga anao hiantoraka sy heteritra isan'andro san'andro amin'ny asa-pamonjeny Jesosy na ao anatin'ny fahalavonao na anatin'ny herinao de Jesosy Kristy no herinao satria izy mivelona ao anatinao. Rehefa tonga fiainanao zany de manomboka eo tsy mety very ny famonjeny satria izay nanomboka asa tsara tao anatinareo izy hanno atanteraka sy atotosany zany de voninahitra ao an' Jesosy Kristy izay nanalanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Voninahitra ho azy. Amen.